Anampolony no maity ny tsara honenana andray soro androany maraina. Tao amin'ny trano fivarotakazo ny aingany afo ary miparitaka vetivety tamin'ireo trano teo amin'ny manodidina. Ray mpianakaviana iray ny namony ainy ary kila firehatra tanteraka vokatry ity hai-trano ity. Nisy ihany koa ny naratra ary maro ny rava-fananina tao anatin'ny indray mpimaso. Sarotra amin'ny famonoana ny afo noho ny tsy fisian'ny rano eny an-toerana. Efa tonga vetivety teny an-toerana ny sampana-pamonjy vony, saingy tsy hafananoatra noho tsy fisian'ny rano io. Hoy ny zanaky ny maty. Tena olana zany dia izao tsisy rano zany, zay zany tsisy rano aty. Zay aloha zany tena nampalahelo voalohany. Dia zay zany izay mbo rankelinay vao mbo voangonay kely, mbo fidinay kely reny zany no namonjenay an'ilay fivarotakazo tato satria zareo aloha may voalohany. Dia izy nefa mifanakaiky amin'ny tranonay dia tsy maintsy hoe izay mandeha manampy. Dia tsy mahatosika intsony ilay rano dia mifindra taty aminay ilay afo satria ny rivotra koa ny fofofo. Dia zay zany izay rehetrarehetra zany samy koropakana mitady rano daholo zay rehetrarehetra. Dia avy eo natsiaro saina zany hoe mbola misy olona marary ao taraiky tao. Dia nandeha nakany zany ilay nenay nandeha hamonjy an'ilay marary. Dia izy indray no taraiky tao satria ratsy izay no sisika hoe misy olona ao. Dia zay ilay anankiray vao modina moa ilay varavarana. Dia nalainay nosikirina tao misy ilay mamanay. Dia ilay mamanay no tafavoaka fa ilay dadanay tsy tafavoaka. Nanamafy fijaliana amin'ny resaka rano io ireo mponina eny an-toerana. Laza izy ireo fefa ho herintaona izao no ny ainy io tsy fisian'ny rano io ny eny andray source manodidina. Nanamafy zany tsy fampian'ny rano zany ihany koa ny avy amin'ny sampana-pamonjy vona teny an-toerana. Nanambara izy ireo fa efa nitondra rano maro saingy tsy ampy namonoana ny afo ka tsy maintsy nila ny teny an-toerana. Tsy misy koa nefa teny an-toerana ka tsy maintsy nitady vahaolana hafa ho ny sampana-pamonjy vona. Ary ny olana anankiray sedrany ihany koa ny rano. Famatsiana ny rano zany. Ery pasapito eo amin'ny kiojany misy rano nefa ambany dia ambany ny pression'ny rano. Fa natao izay fomba rehetra aloha zany hitantsika amin'izao zany fa somary voafehy ary mamarana ny famonoana ny afo ny vondron'ny mpamonjy voina. Iny camion orange be teo iny dia 16 mètres cube iny. Fa tsy maharaka le 16 mètres cube satria mafy loatra le afontsika teto. Enina zany zao ny camion nampiasaintsika teo ary mbola nampininy avy eo amin'ny vondrona vonjy-voina ary. Ny pompier nisy ny corps de protection civile teo izay isaorana azy. Isaorana ny police nationale, isaorana ny gendarmerie, niaran'ny salahy tamin'ny famonoana ny afo teto. Fa raha tsy izay dia tsy vitan'ny pompier irery aloha ilay izy. Izay aloha zany dia tsorona. Laza io tsy fisian'ny rano io ihany koa ny solombavim-bahoaka Naivra Olodinina izay tonga teny an-toerana ary laza fa tokony mametra-pialana ny minisitra voakasika sy ny tale jeneraly voakasika rehefa tsy mahavita ny andraikiny. Fa za kosa manentana minisitra tsirairay rehefa tsy vitanareo ilay izy tsy zakany lohanareo sanatria dia aloha mametra-pialana fa tsy miandry-sorona. Fa zao marina ne raha nisy rano za tena miteny anareo za manana gropy fa rehefa maty tsiro tsy ampiasaiko gropy miara maizina amin'ny vahoaka ako satria tsy mety amiko hoe zava aloha hitovy daholo ny rehetrarehetra fa io jirama jiro rano ary nisy ako ny filoham-pirenena efa manome baiko fa volombelona miteny anareo fezaka ny voky fa tokony manana taktika manana rehetrarehetra fa tsy tsaro ny enanareo io tsisy rano fa tsaria hatrany ambotatra izatsaisa fa efa manentana moa ny tenanay mba tanteraka azy. Efa tonga teny an-toerana ihany koa ny BMH naka ny vatana mangatsiaka n'ilay ray mpianakaviana maty may kila firehetry ny afo.